Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny ICI télévision. Anivosika dia iresadresaka mikasika ny asa fandikan-teny, manana vahiny tsika tsy iza izany fa Ramatokely Adrienne Irma Rabemanantsoa izay mpandika-teny matianina. Faly miarabanao Ramatokely Adrienne. Tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Faly miarabanao Varandretsy ary faly miaraba ihany koa ireo mpanaraka an'ity fandarana ity. Tiana fantatrana hoe iza moa zany Adrienne zany, ampahafantarina ny mpijery malagasy eto Canada, efa hita ihany ny atao hoe zany Adrienne zany mpandika-teny farany teo nandika-teny tamin'ny fandalovan'ny filoha Paul Kagame filohan'ny Rwanda, fa tiana fantatrana hoe iza ny Adrienne zay mpandika-teny malagasy any Madagasikara zany. Adrienne zay moa zany ny anarako 7 amby roapolo taona dia efa voalaza teo ihany mpandika-teny ny asako. Efa teo amin'ny 10 taona teo zay no nanaovako ny asio tamin'ny voalohany ny asa rery fa nanomboka tamin'ny taona 2014 dia niaraka tamina namako niarana nangana orinasa misahana ny asa fandika-teny tondra ny anarana hoe Air Communication. Nianatra manokana momba ny atao hoe teny vahiny ve ianao tany Madagasikara sa taty ivelany, ary leo amin'ny fandikan-teny teny malagasy teny frantsay sa teny malagasy teny anglisy sy teny hafa ihany koa? Nianatra teny vahiny tokoa voalohany aloha sady tena isaorako ny reniko tamin'ny primaire tao an-trano nianatra. Ny reniko mpampianatra teny anglisy dia efa nampianariny teny anglisy tao an-trano. Dia avy eo satria ny asa nofinofisiko tamin'ny mbola kely dia hoe hiasa amin'ny teny anglais dia voyage. Dia rehefa afaka baka dia nanao anglais tao Ankatso, nanao 3 taona tao dia avy eo nianatra serasera taona faha-4. Taona faha-5 moa nahazo vatsim-pianarana dia nandeha tany Benin fa ny vondrona Europeana nianatra serasera ihany koa. Dia atao hoe fianarana tany ivelany ankoatran'izay angamba dia tamin'ny taona 2014 nahazo vatsim-pianarana tany amin'ny Masovia Amerikana, nianatra ny fandrarahana tany amin'ny University of Notre Dame tany Indiana. Zany mandika-teny zany inona ny tena hoe akoatra ny fahaizana n'ilay teny anankiray, inona ny tena zavatra tsy maintsy hoe voafehanao ahafahanao mampita n'ilay hevitry ny olona anankiray ho amin'ilay olona anankiray? Misy zavatra tokony akoatra ny fafehezana n'ilay teny? Marina mihitsy zay io aloha zany ilay fifehezana n'ilay teny. Fa akoatran'izay mila manana nivoana concentration ambony be zany ianao satria zavatra be dia be miara-miseho amin'ny fotoana iny hoe mila miaino ianao mila mahazo dia mila mandika. Zany hoe mila kalma tsara, mila tony tena tony zany ianao miaino tsara ny zavatra tenenin'ny olona iny dia miezaka arak'izay azonao atao mba tsisy mba ho kely fotsiny miverina tena tsisy ho very ilay zavatra ampitaina. Dia ao anatin'izay moa zany ny fifehezana ny stress, ny fifehezana ihany koa ny manodidina. Zany hoe betsaka zany ilay zavatra mila eritreretina rehefa mandika-teny fa tsy ny fifehezana tsy hoe rehefa mahay teny anankiroa dia afaka ny lasa mpandika-teny. Tao anatin'izay 10 taona efa natao hoe niasanao amin'ny fandikan-teny zay, inona ny tena hoe heverinao fa hoe sarotra teo amin'izany hoe asa fanaovana asa fandikan-teny zany? Ny anisan'ny sarotra tamiko aloha voalohany indrindra dia rehefa mandika-teny amina sehatra somary teknika. Ohatra hoe resaka fametrahana satelita fiambenana sambo. Misy voambolana izay tena sarotra tena hoe tsy hainao mbola na tenena amin'ny teny frantsay ary izy dia efa tsy azonao nefa ho tenen'olona amin'ny teny anglisy. Dia mahafinaritra moa zany fa misy an'ireo client zany misy fotoana manome tantaratasy mahakasika ny zavatra ho ampianarina mandritra ny asikasa dia afaka miomana be doloha. Fa mazava ho azy fa misy zavatra na dia efa miomana ary ianao dia misy zavatra eo vao tadiavina foana dia miaraka amin'ny solosaina foana moa zany dia mikaroka eo am-pandikana teny hoe iny zava-boambolana izany. Voalazana atao hoe teny anglisy ny tena anaovanao fandikan-teny, tena iasanao. Misy ve ny ataontsika hoe araki-bolana amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny anglisy amin'izao fotoana?
Amin'izao fotoana misy efa nahita teny an-tsena teny fa hitako hoe mbola manify ilay izy, izany hoe mbola voambolana vitsy no ao anatin'ilay izy, fa anisan'ny fikarohana mbola azo atao ary tena ilaina angamba izany amin'izao fotoana izao raha misy afaka manao. Ianao tsy ao anatin'izay tsy amin'izay loatra ny eritreritra hoe andeha hamoaka rakobolana malagasy anglisy. Sa mety ho azo atao ihany izay aoriana? Mbola tsy tena nieritreritra an'izay fa mazoto raha misy olona afaka miara-miasa hanao an'izany satria fantatra hoe tena ilaina izy. Inona no tena hoe na raha tsy diso manana orinasa ianao amin'ny resaka communication izany tsena ny fandikanteny izany ve mandeha izany any Madagasikara amin'izao fotoana ary manahoana no aviny izany any aorindrinany? Ny amaliko azy aloha izany angamba dia hoe io ihany ny asako, tsy manao asa ankoatr'izay nefa mipetra-jery afaka mandoa izay fandaniana rehetra amin'ny fiainako, izany hoe tiako lazaina hoe asa azo velomana ny asa fandikanteny. Ary hitako ihany koa fa asa misy ho avy tsara io asa io satria Madagasikara amin'izao fotoana izao dia manisan'ny tena misokatra amina firenena maro ary ndika izay fisokafana izay dia maro ireo vahiny ho avy eto Madagasikara hanao atrik'asa, hanofa na hiara-miasa, hanangana orinasa. Dia maro ihany koa nefa malagasy tsy mahafehy teny anglisy dia ilaina izany ny fandikanteny mba hanamora izay fifandraisana izay. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra ireto tsika dia miverina eto any aorianan'izay tsy haivina fa androany tsika dia miresadresaka amin'ny Adrienne izay mpandikanteny matianina any Madagasikara. Hitantsika rehetra ny sariny nalefa tamin'ny vaovao sy ireny manday amin'ny tambajotra ireny nandikanteny tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny Rwanda tany Madagasikara Paul Kagame. Dokam-barotra vetivety ary dia hiverina resadresaka amin'ny Adrienne tsika rehefa avy eo. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV. Araka ny nambara hatrany am-boalohany dia manana vahintsika tsisa izany fa Adrienne izay mpandikanteny matianina miresadresaka eto amin'ny fandarana avy any Madagasikara. Hono Adrienne, inona no heverinao hoe ataontsika hoe exploit nataonao tao anatin'ny asa fandikanteny izay efa nitanterahanao tao anatin'izay fotoana atao hoe 10 taona izay, fa lavalava ihany koa raha 10 taona amin'ny taonanao izay mbola tanora. Efa lavalava tokoa ilay izy. Misy mahafinaritra foana koa izany fa ny asa moa izany tsisy hoe asa mora izany fa misy zavatra olana saidriana kely foana eny antsefatsefany eny. Fa ny anisan'ny azoko lazaina hoe exploit sy nahafinaritra anahy indrindra mitantara azy angamba atao anatin'izay 10 taona izay dia ny voalohany aloha tamin'ny taona 2014 izay nandikako teny tany amin'ny semaine mondiale de l'eau tany Suède. Hetsika lehibe izy io, misy an'ireo mpisehatra rehetra mahakasika ny rano maneran-tany dia afaka nandikanteny tany dia anisan'ny mahafaly ahy izay. Dia ny faharoa ihany koa dia ilay efa voalazanao teo tamin'ity taona ity nahafahako nandikanteny niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoham-pirenena rwandais Paul Kagame tamin'ny 2024 jolay teo moa izany. Raha jereko raha mihainanao izany amin'ny hoe fandikanteny ohatrany hoe amina sehatra avo be, sehatra goavana be daholo no iasanao fa tsy dia tena amin'ny resaka ohatrany hoe mpizahatany, tsy hoe ambany akory mpizahatany fa amin'ny sehatra avo izany no misy anao. Misy antony manokana ve zay sa hoe izay ilay tsena hitanao dia izay no nidirana sa ny tena hoe izay mihitsy ny tanjona? Mety hoe izay no lazaiko, izay no hoe hita fa miasa amin'ny sehatra maro miasa ny sehatra somatsara mihitsy raha ohatra midina ny fotony rehefa miaraka amin'ireo vahiny izay ohatra izao hoe resaka ady amin'ny fangirenan-kalamanjana. Anisan'ny zavatra misy mpiara-miasa amiko mavitrika mihitsy miady mafy amin'io zavatra anankiray io dia mandeha any ambanivohitra ny herinandro, 2 herinandro dia mandikanteny ho an'ny zareo. Mety hoe tsy tazana ety amin'ny tambajotra izany fa ataoko ihany koa ny asa ohatran'izay. Rehefa ilay mandeha amin'io atao hoe asa fandikanteny io voalantsika hoe teny anglisy fa manao teny hafa koa ve ianao ohatran'ny hoe fa anglisy frantsay efa
tsy voaretsakitsika tsara ilay izy tany aloha teo aloha. Anglisy, frantsay, malagasy ireo zany aloha amin'izao ny teny voafehako so iasako a mifamadibadika eo indraindray frantsay makany amin'ny teny malagasy, indraindray malagasy makany amin'ny teny frantsay, indraindray frantsay makany amin'ny teny anglisy, anglisy makany amin'ny teny frantsay, mifamadibadika eo zany izy telo ireo. Manahoana ny atao hoe fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana, izany hoe ny tiako hatongavana raha tsy diso ny fandikan-teny ataonao ambava sy an-tsoratra, iza no atao hoe manavanana anao kokoa na atao hoe iasanao bebe kokoa ilay ambava sa ny an-tsoratra? Ny manavanana kokoa sady tiako kokoa satria izany tia miteny dia ny ambava, fa na dia izany ary nefa ataoko ihany ny an-tsoratra ary tena mampiasa teknôlôjia tokoa anatin'izany satria efa misy moa izany ireo logiciel izay ahafahan'izay manampy anao izay tsy mahasolo ny sain'olombelona moa izany ireny zavatra ireny fa manafaingana ny asa ary manampy ihany koa amin'ireo fisadiavana ireo voambolana, efa manampy be ary tsy azo ialana ny teknôlôjia ao anatin'izay sehatra izay, indrindra moa izany rehefa amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy, fa rehefa teny malagasy sarotsarotra ihany ilay mandika teny amin'ny teny malagasy zany anisany hoe hitako hoe sarotra indrindra aloha amin'ny fandikan-teny an-tsoratra. Ny voambolana ataontsika hoe manana voambolana ihany ve ny teny malagasy andikana an'ilay teny vahiny na teny anglisy na teny frantsay, misy atao hoe misy teny malagasy mahadika tsara n'ireny voambolana zareo ireny ve sa sahirana ihany ianao mahita an'ilay voambolana amin'ny ankapobeny? Manana efa miezaka mihitsy any amin'ny akademia mamoaka voambolana vaovao, fa ny hitako hoe indraindray tsy azon'olona ilay voambolana, hoe misy voambolana vaovao fa voambolana tsy ampiasaina fa zatra mampiasa an'ilay dikany amin'ny teny frantsay, dia indraindray rehefa any anaty atrik'asa moa izany dia indraindray somary mampiasa teny mifangaro ihany, mampiasa teny frantsay ao anatin'ilay dika-teny amin'ny teny malagasy. Manahoana no avy ny teny malagasy ao anatin'ilay tontolo amin'izao fihazakazaka ilay fandehan'ny atao hoe mondialisation, manahoana no avy ny teny malagasy amin'ny fijerinao izay mpandika teny mety misy ho avy tsara ihany ve sa araka ny filazan'ilay manam-pahaizana malagasy hoe ao anatin'ny 10 taona mety tsy hita tsoa izany teny malagasy zany? Zaho manokana aloha anisany manandratra hatrany malagasy dia miteny hoe mananao avy mamirapiratra ny teny malagasy. Anisan'ilay mpamerimerina foana hoe andrianiko ny teniko na ny afaka feheziko. Betsaka ireo miezaka amin'izao mitady mampitombo ny voambolana malagasy, manao rakobolana, miezaka mampiasa ny teny malagasy any amin'ny sehatra maro samihafa dia hitako hoe izaho aloha tsy mino an'izany hoe anjavona ny teny malagasy afaka 20 taona. Eny ary tsy haivana izany fa miresadresaka amin'ny Adrienne tsika izay mpandika teny matianina, anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra ireo tsika dia hiverina eto any amin'ny tapany fahatelo sady farany amin'izao resadresaka izay fanaovantsika amin'ny Adrienne izay matianina amin'izany hoe fandikan-teny izany. Dokam-barotra vetivety ary ireo. Hono Adrienne raha fahafantarana azy dia manana ihany koa anao ny orinasa zany Air Communication. Oviana izy io no nitsangana, oviana no nomboka ny asa zany hoe orinasa tantaninao amin'ny fandikan-teny Air Communication zany. Tamin'ny taona 2014 izy no nitsangana entreprise individuelle. Zaho rery ny tompony tamin'izay fa nandalo sedra maromaro dia tamin'ny 2014 tapa-kevitra fa ka associé iray asa amiko, dia tamin'ny 2014 izy no nivadika SARL. Amin'izao fotoana zany nareo firy izao no atao hoe miara-miasa sy mpiasa ao amin'izany hoe Air Communication société anao zany? Telo vavy izay no hoe tompony izany hoe associé ao amin'ny Air Communication, samy latsaky ny 13 taona avokoa. Dia zareo izay no tena hoe ao anatin'ny Air Communication zany fa nefa izay manana traducteur sy interprète, izany hoe mpandika teny ambava sy an-tsoratra miara-miasa aminay eo amin'ny 15 eo. Ireo izany atsoinay rehefa misy asa ilainay hanampian'izareo anay. Manahoana ny atao hoe fananganan'ny tanora orinasa Madagasikara amin'izao fotoana? Mora ihany ve sa sarotra
raha sarotra inona no tokony hoe sosikevitra na vahaolana entina anatsarana zany hoe fahafahan'ny tanora manangana orinasa. Mahafinaritra moa zany amin'izao fotoana izao fa maro ireo vondrona na entité zany izay manampy ny tanora hanangana orinasa izay ohatran'ny hoe incubateur maromaro amin'izao betsaka mihitsy amin'izao eto Madagasikara manampy ny tanora. Azo lazaina hoe tsy sarotra ilay izy. Misy koa moa zany ny DBM izay manampy tsara amin'ny resaka fanokafana orinasa. Fa ny fahafantarana ny lalàna mifehy sy ny mahakasika ny hetra tokony aloha sy ny zavatra tokony atao angamba ny hitako hoe mbola ilana fampahafantarana bebe kokoa ny tanora. Betsaka manontany ireo anahy ary na izay koa raha misy fotoana mbola manana olana ihany amin'izay resaka hetra izay sy ny lalàna miaro anay sy ny zavatra iarovana anay sy ny zavatra tokony ataonay sy ny tokony ataonay zany. Raha misy torohevitra ataonao amin'ny tanora malagasy izay mijery antsika amin'izao fotoana izao na aty amin'ny diaspora na ny any Madagasikara, inona no hoe torohevitra omenao azy raha ohatra ka te hanangana orinasa izy na ny Madagasikara na aty amin'ny diaspora, satria fantatra fa ny orinasanao dia azo lasaina hoe miakatra zany izao na atao efa nisy efa niasa ianao 10 taona fa amin'izao fotoana dia anisan'ny atao hoe orinasa atao hoe taratry gasikara sy ny tanora malagasy ihany ny orinasanao. Ny torohevitra avy aty amiko aloha zany voalohany indrindra dia ny hoe sahia manofy. Tsy hoe manofy dia matory dia izay fa ilay nofinofy iny avadika viana dia avadika tetikasa fa miainga amin'ny nofinofy ny zavatra rehetra dia miandry antsika Madagasikara tokony andraikitra amin'ny zavatra mahazo Madagasikara amin'izao fotoana izao isika ary tokony andraikitra ihany koa ho amin'ny fanovana ao Madagasikara. Mila miatomboka amin'ny tsirairay ny fiovana dia afaka handroso ny firenentsika. Tsy voatery hoe etỳ Madagasikara ihany ny afaka manova fa ny avy any ivelany ary afaka manao zavatra ao Madagasikara daholo rehefa ao ny finiavana. Adrienne, mety azo eritreretana ve zany hoe Adrienne zany ho lasa député, ambassadeur, ministre sa mety tsy amin'izany loatra ny anina fa dia hoe mijanona amin'izay fandika-teny zay? Hatreto aloha zany fandika-teny anisany hoe tena mahafinaritra anahy amin'izao mbola tsy mieritreritra ny hanao asa hafa ankoatr'izay. Nefa ihany koa raha tafiditra ao anatin'ilay miasa amin'ny teny anglais de voyage dia tsy hitako izay maharatsy azy. Ary ny anankiray tena tiako atao dia nitondra ny anjara biriko Madagasikara ka rehefa sehatra ahafahako mampandroso Madagasikara zany ahafahako mampiasa ny teny anglisy sy ahafahako mitety toerana maro dia mazoto foana. Manahoana zany atao hoe mpandika teny ianao indrindra miresaka amin'ny teny anglisy fa manahoana indray ilay hoe Adrienne mampiroborobo ny kolontsaina malagasy sy ny teny malagasy, mamoaka boky ve ianao sa efa nisy zavatra nataonao ho an'ny teny malagasy manokana? Tsy mbola namoaka boky aloha za efa mieritreritra ny hamoaka boky ihany any aorianany mbola tsy fantatra hoe roviana. Mbola tsy nisy hetsika manokana tena nataoko ho an'izay teny malagasy izay angambany hatreto aloha. Fantaniana anankiray aloha amin'ny farany, raha misy olona zao te haka torohevitra aminao hoe ahoana ny mba ahafahany mifehy tsara ny teny vahiny anankiray, inona ny tena hoe zavatra tokony ataony, na inona teny vahiny iny io na teny vahiny inona fa hoe inona no farafahakeliny na ataontsika hoe base tsy maintsy ananany ahafahany mifehany zany hoe teny vahiny zany avy aminao zay. Zavatra iray monja fa misandrahaka marobe dia ny fampiarana na ny practice hozy ny teny vahiny. Tsy maintsy ampiasaina ilay teny raha tiana ho hay, izany hoe mamaky, miteny ary mihaino. Dia rehefa manao an'izay dia tsy matahotra ny hanao diso. Izay foana ny sakana hoe sao dia tsy mety, sao dia diso. Fa mitady sehatra ahafahana mampiasa an'ilay teny dia tsy matahotra ny diso fa mila sahy. Isaorana be da be ianao Adrienne nanaiky ny resadresaka teto avy any Madagasikara, fandarana malagasy eto a Canada. Asa inona no atao hoe azonao amin'ny tinana sy hafatra ho an'ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao? Tsy haivina zany fa Adrienne dia mpandika teny matianina eo amin'izany hoe teny malagasy, teny frantsay, teny anglisy.
voalohany aloha dia misaotra anao nanasana teto amin'ny fandaharana ary misaotra ihany koa andreo mpanaraka amin'ity angamba efa voalazanao teo moa izany ny asako ny zavatra tiako tenenina hoe anisan'ny asa azon'ny tanora atao ny asa fandika-teny ho andreo maro moa izany manontany anao hoe za te ho lasa mpandika-teny azo atao ve afaka ny ho lasa mpandika-teny ny ankoatran'izay te hamerina ihany teo ilay mikasika ny fananana viana miankina amintsika tsirairay avy ny fandrosoan'i Madagasikara miankina amintsika ny fiovana ka manantena misy manantena fa samy anao izay tandrivintsika any amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy tsika dia handroso Madagasikara. Ya, eny ary dia sorana be da be ianao izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Fierizani tantananao hiaradala